Faly miaraba anareo tonga soa eto amin'ny torolalana ny torolalana kely ataoko androany zany dia hoe ahoana na hoe inona ireo asa azo ataoko amin'ny fahaizako teny anglisy. Raha ohatra ianao mahay teny anglisy ka tia hafantatra hoe inona avy ireo asa azonao atao amin'ny alalan'izany fahaizanao teny anglisy zany dia arao hatramin'ny farany. Arak'ilay natsidiko tany am-boalohany hoe hitanisa androany ireo asa izay afaka ataontsika amin'ny fahaizantsika ny teny anglisy. Ho an'izay efa zokizokony moa zany sy izay génération anay dia mety nianatra tany amin'ny lycée na tany amin'ny CEG dia nieritreritra hoe langue hono ny hainy, littéraire hono ny hainy, fa tsy mahay scientifique izy satria tsika mieritreritra hoe ny dokotera sy ny olona mahay matematika sy ny tariny reny ihany no afaka mahazo asa tsara. Fa raha vao mahay langue ianao dia na ianao hampianatra na ianao hampianatra dia diso be izay fomba fijery izay. Fa androany te tanisa amintsika asa tsara izay avelona atsika mba ahafahantsika mivelona tahaka ny olona rehetra. Dia asa tena hoe ahafahantsika mivoatra kokoa zany. Tsy voatery hoe dokotera na hoe mécanicien avion izay vao tena hoe mivelona. Dia reto avy ireo asa izay afaka ataontsika amin'ny fianarantsika teny anglisy. Voalohany indrindra dia ny fandika-teny. Afaka mandika teny tsika amin'ny toerana naizanaiza raha ohatra hoe mahay teny anglisy. Misy karazany anankiroa ny fandika-teny: ny fandika-teny an-tsoratra dia ny fandika-teny am-bava. Ny fandika-teny an-tsoratra dia ilay antsointsika hoe traduction, dia izany hoe manoratra zany tsika. Afaka mandika teny tsika amin'ny teny gasy maka amin'ny teny anglisy, teny anglisy maka amin'ny teny frantsay ohatra. Fandika-teny am-bava dia misy olona miteny ao dia ianao mandika teny ho an'iny olona iny. Dia ny faharoa dia afaka miasa amin'ireny ONG izay mitady ankizy miteny anglisy ireny isika. Tsy voatery manana fahaizana be na diplôma be ireny matetika. Efa niainan'izany matoa afaka miteny an'izany. Matetika baka fotsiny ilaina dia fahaizanao miteny anglisy dia efa ampy. Dia izay ny faharoa. Ny fahatelo izay malaza be amin'izao fotoana izao dia ny atao hoe call center zany na hoe centre d'appel zany. Dia ao amin'ireny call center ireny tena beda be mihitsy, beda be ny asa afaka ampiasaintsika ny teny anglisy. Afaka manao opérateur anglophone tsika mampiasa teny anglisy. Afaka manao service client anglophone tsika mampiasa ny teny anglisy. Afaka manao rédaction amin'ny teny anglisy tsika. Afaka migérer site web an'olona tsika amin'ny teny anglisy. Afaka migérer email na olona izay amin'ny teny anglisy tsika. Izany hoe maro raha ohatra ianao te asa amina call center dia maro amin'ireny call center ireny no afaka ampiasainao ny teny anglisy. Manaraka dia ny chauffeur. Mety eritreritrintsika hoe mahay teny anglisy avy dia chauffeur ny ataoko. Zafady, ny teny anglisy dia afaka manampy anao na dia hoe chauffeur aza ianao. Manana namana be da be chauffeur ny asany dia mahay teny anglisy kely izy, fa misy olona manana bac plus 5 tsy mikarama mihoatra noho izy. Tena teneniko izay ary fantatro izay expérience izay satria tamin'izaho 20 taona dia chauffeur-na olona ny teny anglisy no nataoko. Dia mba afaka niaina tahaka ny olona ihany. Aiza no ahitantsika an'izany? Be da be ireo ambasady ireo any amintsika. Ambasady ny Amerikana miteny anglisy, ambasady ny Inde koa miteny anglisy. Tsy voatery mahay hindi ianao vao afaka miasa amin'ny ambasady ny Inde. Ambasady ny Grande-Bretagne, ambasady ny anglisy miteny anglisy zany. Ambasady ny Allemagne koa, na tsy mahay teny allemand azy ianao fa mahay miteny anglisy dia mahazo tombony kokoa ianao koa satria ianao mahay teny anglisy.
De resaka chauffeur zany a expérience zany hoe ny expérience anao taloha zany a amin'ny alalan'ny tamin'ny hoe maha chauffeur anao sy ny fahaizanao teny anglisy de fa ampy zany hoe tsy de mila mikaroka anaiza zany fa eo amintsika manodidina antsika eo daholo le izy. De ny farany a de ny fampianarana, afaka mampianatra any amin'ny lycée tsika zay maro moa zany tsy tian'izay. Raha ohatra ianao tena hoe efa havanana be, manana tena diplôma ambony be amin'ny fahaizana teny anglisy, afaka mampianatra eny Ankatso, afaka mampianatra amina université zay mitaky an'le fahaizana teny anglisy. Kanefa misy andreo fampianarana teny anglisy maro be eraky ny tanàna reo a, mila ankizy, mila olona, tsy voatery hoe ankizy moa zany fa mila olona mahafeno teny anglisy sy ny kolotsain'ny olona amin'ny teny anglisy, de afaka mampianatra amin'ireny tsika. Resaka fampianarana ihany, manana namana be da be manao ny atao hoe cours particulier zany, mandeha any an-tranon'olona izy mampianatra olona, tsy voatery hoe zaza ny ampianarina, tsy voatery hoe olona tsy mahay amin'ny teny anglisy fa ohatra hoe olona mila pratika amin'ny teny anglisy fotsiny, tsy ohatran'izany. De reo ny karazana asa zay afaka ataontsika amin'ny teny anglisy. De misy anankiray zay malaza be tiako azavaina kely teny hoe freelance. Afaka manao freelance tsika amin'ny fahaizana teny anglisy. Be da be ny tsy mahazo an'le freelance hatramin'izao, hitako amin'ny any amin'ny Facebook any betsaka ny tsy mahazo. Fa ny freelance de hoe ianao miasa tena. Reny mpivarotra épicerie reny nge freelance reny e. Reny mpivarotra eny Analakely reny my freelance daholo reny. Zany hoe ianao ihany ny patron anao zany. Afaka manao guide freelance ohatra tsika, mandeha any amin'ireny tranokaly reny de hoe ahoana aiza avy ny fitadiavana client sy ohatran'izany. Afaka manao interprète, afaka manao traducteur freelance tsika. Misy linky ataoko ao amin'ny commentaire ao amin'ny description ao amin'ny hoe aiza inona avy ireo tranokalana site web ana freelance na maneraka izao tontolo izao na any Madagasikara zany. De afaka ataoko ao daholo ireo sitena freelance reo. Zany hoe afaka zany ianao mandeha any amin'le toerana fiasana na afaka freelance ianao. Fa ny torohevitra kely omeko voalohany de hoe mandana aloha maka traikefa, mandana aloha maka expérience any amina toerana na any amina hoe orinasa, zay vao manao freelance. Zavatra efa nataoko zany, niasa aloha za de avy eo nanana traikefa kely, de avy eo nanao freelance taty aoriana. De raha manana fanontaniana nareo raha manana fanontaniana ianao de afaka micontact ana amin'le page Facebook ao na manoratra amin'ny commentaire na YouTube amin'le commentaire amin'le YouTube ao. De zay ny androany de raha ohatra ianao te hafantatra bebe kokoa momba ny ataoko, momba ny torohevitra zay ataoko de arao ny page de arao ny YouTube na Facebook. De afaka manontany ihany koa, afaka mandefa afatra miafina hoe zao mba hazavao. De zay ny androany de mandra-piaona.